Efa miomana fatratra amin'ny fiatrehana ny fifidianana fihodinana faharoa, fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavambahoaka eny anivon'ny fokontany eny. Amin'izao fotoana izao ny fandrafetana ny lisim-pifidianana aloha azy ireo no vaindohan-draharaha na dia misy amin'izy ireo aza no misedra olana amin'ny fanatanterahana izay asany izay. Sahirana ny eto amin'ny fokontany Ampatsakana taorian'ny filazan'ny gouvernement fa tsy hosikafana ny lisim-pifidianana. Raha ny fanazavana, vitsy dia vitsy ny olona tafiditra tao anatin'ny fanasana mifidy izay nataon'ny senita ny lohan'ny fifidianana fihodinana voaloha raha toa ka marobe ireo olona tsy tafiditra amin'ny lisim-pifidianana na tsy nahazo kara-pifidianana no efa tonga nanatitra ny dika mitovy ny kara-panondro ny teto anivon'ny fokontany. May problème be ho anay indray le fanapahany zareo an'le hoe tsy ho ampidirinao anatin'le lista indray zany le olona le tsy tafiditra tao anaty lista mihitsy sady tsy nanan-kara-pifidianana dia le olona manana le fiche bleu iny nefa ny vitsy kely tsy mahatratra 20 akory ny olona manana an'iny amin'izao kanefa ny lista ny isan'ny olona tsy tafiditra tao anaty lisim-pifidianana zany amin'izao ny anay ato efa mahatratra ny amin'ny 1000 any ny voaray anay nanomboka tamin'ity herinandro tamin'ny herinandro ambony ziska hatramin'izao nefa ny olona hatramin'izao mbola manatitra. Ny eo anivon'ny senita izay nanamafy fa tsy misy intsony ny fampidirana mpifidy vaovao anaty lisim-pifidianana ary ny olona tafiditra tamin'ny fanasana mpifidy na nahazo kara-pifidianana fa tsy tafiditra tao anaty lisim-pifidianana ihany no afaka misoratra ao anaty lisim-pifidianana.